Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'izao rehetra izao. Manambahiny tsika amin'ity anio ity dia i René izay teratany Allemand ary monina ty Heidelberg. Izy dia hiresaka amintsika mahakasika ny yoga sy ny tontolony. Miarabanao zay René dia misaotra anao nanaiky vahiny eto. Manahoana pasteur? Ya, be dia be tsika ny mametra-panontaniana hoe mety amin'ny kristianina ve ny fanaovana yoga. 10 taona izy no niaina tao anatin'izany ary dia hiresaka amintsika eto hoe ahoana sy ahoana ny iainany dia itsika avy eo ny hamaly ilay fanontaniana mety sa tsy mety. Ny fanontaniana voalohany apetrako aminao dia hoe inona no antony nahatonga anao nanao yoga? Ich habe mit Anfang 20 Tratran'ny depression sy tahotra lalina tamin'izaho 20 taona dia niezaka nitady vahaolona dia izay no nahatonga nanao yoga. Efa nivavaka ve ianao tamin'izany fotoana izany? Aka, tsy mbola nivavaka tamin'izany. Dia ahoana raha afanao tantaraina ve hoe inona ny zavatra nitranga, ahoana ny ainanao an'ilay fanaovana yoga nandritra an'izay 10 taona, hoe nanaovanao yoga? Ich habe angefangen mit einem Kurs und Tamin'ny voalohany aloha ilay izy izany hoe niatomboka tamina fanatrehana fampianarana tamina toerana anankiray dia tany ihany nanao tamin'izay voalohan'izay fa avy eo rehefa zatra dia tsy maintsy nanao amin'izay foana na dia tany an-trano aza. Nanokana fotoana mihitsy isan'andro nanaovana ilay izy ary nitombo foana izay fotoana izay dia hitako kosa aloha hoe ny tsara ny toe-pahasalamako ary lasa ohatran'ny hoe natsapa fifaliana foana ato amin'ny fiainana tamin'ny fanaovako an'io yoga io. Adiny firy isan'andro ianao no manao an'ilay izy dia rehefa manao an'ilay izy ianao dia inona ilay rituel, inona ilay zavatra atao amin'ilay izy? also am Teo amin'ny adiny iray sasany ka hatramin'ny adiny 2 isan'andro eo ny laniko tamin'ny voalohany nanao yoga. Isaky ny anomboka dia misy fehezanteny izay tononiko mantra vavaka izy io atao amin'ny andriamanitry ny hindoa. Rehefa vita io vavaka io izay vao manomboka manao l'exercice dia misy position maro samihafa atao anatin'izay. Izany hoe misy olona ve manao yoga dia manao yoga tsotra fotsiny tsisy an'io hoe fifandraisana amin'Andriamanitra io sa hoe tsy maintsy tafiditra amin'izay foana? also wenn man Raha ny tena marina ny yoga dia tsy exercice physique fotsiny fa spirituel koa. Izany hoe manokatra varavarana hifandraisana amin'ny tontolo ara-panahy ihany koa ilay izy. Rehefa manao yoga ny olona anankiray dia lasa mifandray sy manome fahefana ireo andriamanitra samihafa hiditra amin'ny fiainany. Ho anahy manokana izao dia nampifandray anahy tamin'ny andriamanitry ny hindoa ilay izy. Ilay andriamanitry ny hindoa ihany ve sa mety hoe bodista koa manko ohatra manao yoga, mety samihafa ve izany ilay lalana andehanana rehefa avy eo? genau also gibt Tsara ho fantatra ihany aloha fa misy karazany samihafa ny yoga. Misy ny yoga hindoa dia misy ny yoga bodista dia samihafa daholo ny zavatra atao sy ny fomba fanaovana azy mba hatongavana amin'izay tanjona tiany hotratrarina. Rehefa manao yoga moa izany ny olona anankiray dia inona zavatra atao? Ianao izany teny teo hoe misy ohatrany hoe vavaka vakiana izany amin'ny voalohany dia avy eo maninona mipetraka fotsiny eo dia inona ny atao anatin'ny mangina mipetraka iny? also wie gesagt am Anfang das Gebet Izany hoe ilay fehezanteny tononiko amin'ny voalohany antsoina hoe mantra dia vavaka fanoloran-tena sy fiantsonan'ny fanatrehan'ilay andriamanitra hindoa. Dia rehefa vitako io vavaka io izay vao manomboka manao exercice samihafa ary mandritra ilay fanaovana fanazaran-tena yoga dia manana fahatsapana hafa mihitsy ny vatana. Ohatran'ny hoe manovo sy mahazo elo vaovao ary matsiaro hoe matanjaka. Izany hoe ianao ve resy lahatra hoe tena misy zavatra spirituel mihitsy izany ao anatin'ilay yoga? ja auf jeden Fall also yoga ist Tena misy ka, tena misy. Tena resy lahatra zato isan-jato ary averiko foana hoe ny yoga dia tsy exercice na hoe fanazaran-tena mitondra fitoniana ho an'ny vatana fotsiny fa tena varavarana misokatra mampiditra ho any amin'ny tontolo ara-panahy hafa mihitsy izay tsy hain'olombelona fehezina. Izany hoe tontolo mihoatra ny fahalalàn'ny olombelona ilay izy ka very tanteraka ao ilay olona rehefa tafiditra ao. Tamin'ny anao voalohany nanao yoga izany dia ahoana no fomba nahatonga anao tafiditra tao anatin'ilay hoe resaka spiritualité? Satria mety misy olona izao trano izy manao fotsiny sa hoe rehefa mivavaka eo izy dia misy fanahatonga ho azy mampahafantatra anazy sa nisy olona nampahafantatra anao an'io resaka io hoe ty zavatra ty vakiana, ty vavaka ty atao sy ny ohatr'izany? Tamin'ny alalan'ilay fampianarana izay natrehako tamin'ny voalohany indrindra no nahalalako hoe misy fehezanteny tononona mendrika vavaka atao hoe mantra. Natorin'ilay mpampianatra yoga izy io atao mialohan'ny exercice. Dia ilay exercice amin'ny yoga indray no manokatra varavarana ara-panahy mampifandray ny olona amin'ireo andriamanitra isan-karazany izay mifandray amin'ny yoga. Ny andriamanitra rehetra ao dia samy manana ny mantra mifanaraka aminy.
dia misafidy zany le olona hoe Andriamanitra iza no tiany hifandraisana dia arak'izay no mantra atoron'ny mpampianatra. Inona zany ny ohatrany hoe tombontsoa azonao tao anatin'ny fanaovana yoga? Also es hat mir immer ein Zavatra tsapako voalohany aloha tena nanampy ahy ho afaka tsikelikely tamin'ilay depression sy tahotra taty anatiko le yoga. Fa ny olona fotsiny anefa dia lasa tena niankin-doha be tamin'ilay izy ka lasa tsy maintsy manao yoga foana zany mba ampitoetra n'ilay fahatsapana tsara azoko tamin'ny alalan'ilay fanaovana yoga. Inona indray no mety hoe olana? Zany hoe inona indray zany na tonga anao ohatrany hoe nahatsiaro hoe ohatrany tsy mety ampika any ity zavatra ity? ich habe das Natsiaro aho hoe tena voafatotra tanteraka tamin'ilay fanaovana yoga. Tsy maintsy manao yoga foana isan'andro nefa mandany adiny 2 farafahakeliny. Dia raha vao tsy manao yoga zany dia tsapako mihitsy hoe tsy ampy hery entina miatrika ny tontolo androko. Satroko foana zany andany fotoanako amin'ny yoga e. Tena tsapako hoe voafatotra ilay izy. Inona koa no antony ankoatran'izay na tonga anao hoe nijanona nanapaka an'ilay izy? Taty aoriana dia nisy zavatra niseho nagaga satria nandritry ny fotoana nanaovako yoga dia ohatra naheno feo mibitsika foana tato anatiko manao hoe anaka ajanony ny fanaovana yoga sy ny fanaovana méditation. Dia ahoana no nialanao tamin'ilay izy? Inona ny zavatra nitranga? also ich habe dann Naheno anarana hoe Jesoa tato am-poko dia nivelombelona foana tato anatiko izay anaran'izay sy ilay teny hoe ajanony ny fanaovana yoga. Dia izaho koa moa tamin'izay fotoana izay nifandray tamina olon'Andriamanitra iray dia izy no nanazava tamiko fa Jesoa no miantso azy sy miteny amiko hoe ajanony ny yoga. Dia niezahako narana sy nataoko arak'izay niteneniny tamiko. Dia rehefa nanapa-kevitra anao zany hanajanona an'ilay izy dia tonga dia vita vetivety ve? als ich die Stimme Rehefa nazavain'ilay mpanompon'Andriamanitra tamiko fa Jesoa no mibitsika najanona ny yoga io dia najanoko avy hatrany ny fanaovana yoga ny ampitson'iny. Le izy nefa tena tsy vitako taminy hoe heriko zasa mireny tonga dia hoe hanajanona an'ilay yoga. Fa tsapako hoe Jesoa mihitsy no nanapaka tanteraka ny fifandraisako tamin'io hery io. Zany hoe raha ny tena marina dia Jesoa no nandray an-tanana ny adiko sy nanafaka ahy rehefa nanapa-kevitra hijanona. Dia raha jerevana zany ny fiainanao amin'izao fotoana izao afaka ianao manahoana mahita le fahafahana sy le fiadanana ihany koa ve ianao amin'ny fanarahanao an Kristy? ja also das was ich im Yoga gesucht habe und in Meditation Ie, izay zavatra rehetra nitadiaviko tao amin'ny yoga sy ny méditation taloha dia hitako tao amin'ny Jesoa daholo. Ny fifandraisako sy ny firaisako tamin'Andriamanitra miampy ny fitarihan'ny fanahy masina Jesosy Kristy no nahazoko ireo fiadanam-po sy fifaliana rehetra izay nitadiaviko tao amin'ny yoga. Tena nanafaka ahy tamin'ny depression sy ny fiakinan-doha tanteraka tamin'ny yoga Jesosy Kristy. Mbola be dia be izao ny olona manaraka an'ity vidéo ity mbola mametra-panontaniana hoe mety amin'ny kristianina ve sa tsy mety ny yoga? Raha maraparana antsika zany dia ozy na hoe inona ny valiteninao hoe mety sa tsy mety amin'ny kristianina manao yoga? nein Tena tsy mety amin'ny kristianina satria ny yoga dia mampifandray ny olona amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy toy ny hindoisme na ny bouddhisme izay samy manalavitra antsika amin'ny Jesosy Kristy. Tsy mampiolana finoana na mampitombo ara-panahy velively ny fanaovana yoga fa tena mamodika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tena izaho aloha miteny hoe tsy tokony hanao yoga zany mihitsy ny kristianina. Inona ny afatra ao farany ho an'ny olona izay mety hoe manaraka dia mbola tsy resy lahatra izy? Inona ny afatra ao farany ho an'ny zareo? Ny torohevitro voalohany ho an'ny olona raha mitady fitoniana ara-batana dia ny fanaovana fanatanjahantena na mandeha tongotra. Fa ny tena zava-dehibe indrindra aloha dia ny fananana fifandraisana manokana amin'ny Jesoa, izay ny tena ahazoana fitsaharana. Eo ihany koa ny famakiana ny tenin'Andriamanitra satria ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tena manasitrana amin'ny fomba tsy takatra ny saina sady tena maharitra ilay izy. Ny olombelona mantsy dia mila ny fitiavan'Andriamanitra isan'andro ary Jesoa dia afaka hanampy sy hanoro lalana anao ahazonao ny famonjena. Misaotra anao ny zaran'izay témoignagenao izay dia mirary soa anao koa amin'ny fanarahan-dian'i Kristy dia maharitatra amin'ny farany. Dia mankasitraka indrindra ihany koa nanome hafahafahana amin'ny zara toy izao mba hanampiana ihany koa ny olona hafa. Dia arak'izay dia farany eto sady ny fandaharantsika ary dia mihitsy mananteny izay fa nitondra fahalalana nanokatra ny saintsika
izay tantaran'ireny izay zay tena miaina izy tao anatin'izany fanaovana yoga zany ary ito aravana de mbola manantitra ihany mampitandrina antsika kristianina fa am'izao fotoana zao fa misy koa ny fiangonana izay manatanteraka yoga ao anatin'ny fiangonana ary de tena tsy mety ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra ary efa nambarany hoe varavarana misokatra ho amina Andriamanitra hafa le izy de lasa eritreritra indreny hoe atokony tenanao iankina amin'ny tenanao hitady famonjena avy amin'ny alalan'ny tenanao sy ny zavatra samihafa de fa fandikana ny didin'Andriamanitra ihany koa zany ka dia aoka tsy ho voafandrika na voafitaka ao anatin'izany tsika kristianina fa de hitoetra hatramin'ny farany mahatoky amin'ny fanarahana an' Jesosy fa ao amin'ny andrery ihany misy ny vahaolana antsika fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana de mirary soa antsika de ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.